fiobioan Jehova ary tany rehetra, manompoany eo anatrehany amin'ny fiombiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina, atolotrainao mandrakariva ny dera, ny laza, ny aza, ny aja ary ny voninahitra. Anao efa hatramin'ny taloha izany ka mandraka ankehitriny ary ho anao mandrakizay. Indreto izahay, tonga manome voninahitra anao, anatotosa izao fanompoam-pivavahana manokana izao. Koa mamindrafo aminay, mamelany elokay, meteza fanahy masina, ampiteny anay, ho voninahitrao ary andraisanay ny teninao. Dia misaotra Tompo noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Faly miarahabantsika rehetra indray tratra izao sabata mahafinaritra izao. Sabata manokana tokoa satria natao hiderana an'Andriamanitra izao sabata izao. Ka fifaliana ho anay ny miarahabantsika rehetra amin'ity sabata ity. Ho marika izany fifaliana izany dia andeha hifanofahofantanana isika e. Andeha ary hideran'Andriamanitra isika. Amin'ny alalan'ny hira 7:30, ataontsika ny hira 7:30 andininy rehetra no ataontsika.
Manasantsika indray andray ny baiboly ary arakanaraka ny vakiteny izay voasoratra ao amin'ny oabolana toko 10 ka ny 1 oabolana toko 10 ka ny 1 ary rehefa izay dia toizatsika ny vakiteny ao amin'ny Matio toko 7 andininy 17 sy ny 14 Matio toko 7 andininy 17 sy ny 14 rehefa samy nahita avokoa isika ny tokantrano dia hiaraka maka izany aminaran'i Jesosy. Oabolana toko 10 andininy 1 ny zanaka endry mahafaly ny rainy fa ny zanaka dala mampalahelo ny reniny. Toy-atsika amin'ny Matio toko 7 andininy 17 sy ny 14. Midira ao amin'ny vavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay makany amin'ny fahaverezana, ka maro no miditra any. Fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay makany amin'ny fiainana, ka vitsy no mahita azy. Ho tahina sady izany teny izany hitondra fampaherezana sy famelombelomana ho antsika, indrindra rehefa arahan'ny famelam-pelarana rehefa avy eo. Ankehitriny dia manasa ny tsiraray avy andefitra ny lohalika hiaraka iombom-bavaka isika. Ry Jehovah Tompo Andriamanitra rainay, Andriamanitra lehibe indrindra, Andriamanitra nahary ny tongotra aman-tananay, ilay Andriamanitra nanome tombonandro, tombom-pahavelomana ho anay tsiraray avy indray, ilay Andriamanitra namindra fo ho anao rery any ny saotra, ny dera, ny haja, ny voninahitra. Anao efa hatramin'ny taloha izany ary mbola sandratray ho anao anio sy ho mandrakizay ho mandrakizay. Misaotra anao ihany koa izay no ny tombonandro lehibe nomenao anay dia ny amin'izao sabata izao, afaka mandefitra ny lohalikay manona ny seza fiandriananao ny tsiraray avy, ny isa-tokantrano tsiraray avy. Ka ao anatin'izany indrindra Tompo dia mitalao mangataka aminao izahay mba ho diovinao, ho fafanao ny fahotana, ny eloka rehetra izay nataonay tamin'ity enemana ity, indrindrandrindra ireo ota izay fanahinina natao, mamela ny eloka iray malala. Diovo madio ny zanakao amin'izao sabata izao. Taio Jehovah ny fotoana izay iarahana eto amin'ity sabata ity, ny fananao masina ane hitoetra betsaka amin'ny tokantrano, amin'ny sambatan'olona ary eo aminay ihany koa. Ka andreny teninao izahay rehefa avy eo dia engany ho tahirizinao maharitra, hitondra fiovampo, fiovantoetra, tanjona vaovao eo amin'ny fiainanay indray izany. Aminaran'i Jesosy rery ihany no hanonana izany vavaka izany.
rehefa nanao an'Andriamanitra lohalaharana i Jaonius. Veriny Jaonius ny ainy rehefa nanao lohalaharana an'Andriamanitra teo amin'ny fiainana izy, na dia nanomoizany ainy azy zany. Ina no azontsika ianarana avy amin'ny Jaonius ankehitriny izay hanampy antsika hanao an'Andriamanitra lohalaharana eo amin'ny fiainantsika? Tamin'ny taona 1440 ny Eglizy Katolika Romanina dia nivarotra famelan-keloka tamin'ireo fianakaviana izay maniry ny avadiny ho lasany an-danitra toy izay ho lasany amin'ny afobe mandrakizay. Nandritra io vanim-potoana maizina teo amin'ny tantaran'ny zanak'olombelona io i Jaonius dia mpitory teny tany Praga. Nanohitra ny kariary lainga sy ny aro fahamarinana araka ny ahitana azy eo amin'ny Baiboly izy. Ary na dia tany an-tsesy tany azy izy dia mbola nanao an'Andriamanitra lohalaharana hatrany. Rehefa nanao fivoriam-be feheveran-draharaha ireo konsily tao Constante dia nantsona mba haneo teo ihany koa i Jaonius. Nanohitra ankitsarano any Jaonius izy ireo ary naneran'i Jaonius mba hanatsoaka ny teniny ny amin'ny marina izay voalazan'ny Baiboly. Ary no farany dia nampidirina tao an-tranomaizina izy, ka ny teny izay nolazain'i Jaonius tamin'izany fotoana izany dia tsy ala amin'ny fahamarinana noho ny fivavahana amin'ny volamena aho. Rehefa izany dia nodorana tamin'ny Atotakitay izy noho ny fanoherana ny fotom-pinoan'ny Eglizy Katolika Romanina tamin'ny 4 Jona Jolay 1590. Andriamanitra ihany koa ankehitriny dia mbola maneho antsika hatrany ary manentana antsika mba hijoro ho tsy azo izongozona amin'ny fahamarinana na inona mety hitranga. Tsy maintsy manangona herim-po avy amin'ny fanahy masina isika mba hanaovana an'Andriamanitra lohalaharana na inona mety hitranga vokatrizany fanarantsika izany. Ho fitahiana ho antsika tokoa ny fananantsika izany tantaran'ireo lehilahy sy vehivavy nanao sorona zava-tsoa tany mba hanao ny asan'anken'i Jesosy taminy. Ary anjarantsika indray izao no manao an'Andriamanitra lohalaharam-pahamehana eo amin'ny fiainantsika. Nametraka an'Andriamanitra lohalaharana hatrany i Jaonius na dia namonjy ny zavatra rehetra azy izany. Manainga antsika koa izy izany herim-pony izany androany ka hanomeza antsika fanatitra ho an'Andriamanitra ary tadidio fa Jesosy ihany koa dia nafony zavatra rehetra mba ho fanavotana antsika tamin'ny rany. Koa andeha isika hanao fiaikana mba hanao an'Andriamanitra ho lohalaharana eo amin'ny fiainantsika. Hivavaka isika. Ray malala izay ny an-danitro, mideranao izahay amin'ity marana ity amin'ny fanolorana ny ampafolony sy ny fanatitra. Mangataka herim-po avy any aminao izahay mba hanao anao lohalaharam-pahamehana eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ho fanatazantsika ny fanatitra dia ny feon'ny zava-maneno no handravaka izany. Sao dia andeha ataontsika ny hira larana fa 700. Amen.
mamerina trany a ny fiarabana ho an'ny ankizy kely rehetra amin'ity sabata ity. Tonga amin'ny fotoana manokana tokoa isika rahankizy izao izay anarahana ny toriteny a ho antsika ankizy. Ka andeha isika aloha hanao ilay hira oramamy melohany andrenesantsika izany toriteny a izany. Iaraka hivavaka isika rankizy. Andriamanitra rainay izay ny an-danitra misaotra anao zahay ny amin'izao fotoana manokana izao, oramamy izay iresahanay aminao tokoa amin'ity sabata ity. Ingane zahay ankizy mba hifantoka mandritra izao fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana hivavaka. Amen. Anio rankizy isika dia andre toriteny izay miompana indrindra amin'ny fankatoavana. Miompana indrindra amin'ny inona hoe izy teo? Fankatoavana. Ny andinin'ny fototra ho jerentsika izay efa voavaky ny teo aloha ao amin'ny obolana 10 andininy voalohany. Andeke ho vakitsika izany ny zanaka endry mahafaly ny rainy, fa ny zanaka adala mampalahelo ny reniny. Hitantsika izany sady rankizy fa ny zanaka endry dia mahafaly ny rainy, fa ny zanaka adala mampalahelo ny reniny. Andeha hijery tantara anankiray isika izay nitondra alahelo ho an'ny neny izany. Andeha hoenontsika ity tantara ity izay mitondra lohateny hoe mahaiza mankatoa. Indray andro dia tafajanona tao an-trano irery rankizy Tiavina sy Mikaia. Mpiray tam-po izy ireo. Dia rehefa sahirana ny lalao, efa ny lalao elaela izany, tena tsy aro reraka. Dia niato kely ny kilalao tamin'izay fotoana izay. Ary tao anatin'izay dia natsiaro noana izy ireo rehefa reraka avy ny lalao. Tena noana mafy ane izany hozy izy hitiavina rankizy. Inona nefa no hoanina tao trano ato? Tsy misy nandeha nijery izy ireo, tsy misy zavatra azo hoanina ao. Isika koa nefa tsy manam-bola hividianana zavatra, hividianana goûter na dia kely ary. Tahaka izay ihany laniko ilay vary nasenoneny nohaniko tamin'ny maraina. Dia inona izany natao hozy izy Mikaia satria nona be izao. Za koa ange tena nona be Dia neritreritra teo rankizy Tiavina. Zao ary za mahita hevitra fa aza taitry-ndry. Dia inona koa izany hevitra ny Tiavina izany? Zao ary hitanao, andao rangatsika haka pibasy manta satria zao vokatra amin'ny pibasy rankizy. Dia nanana hevitra izy ireo andeha hihinana pibasy, nefa ilay pibasy eo an-tokotany mbola manta. Tiavina,
bedineny ange efa namepetra mihitsy neny hoe alao tsy mihinana ny pibasy io aloha fa mamparary kibo raha ohatra hoany ny pibasy io fa mbola manta. Zaza efa nihinana nioko, tsy narary kibo zany efa nihinana an'io dia resy lahatra rankizy mikayatiny tamin'iny fa tsy narary kibo ny tiavina fa andeha zany mba hihinana koa satria tena nona be koa nge zahy dia resy lahatra izy Menada dia lasa nianika tamin'ilay pibasy dia nakasira ihany koa rankizy zareo. Alao asiana sira kely mba hampatsirotsiro an'ilay izy dia sady niakatra teny ambonin'ilay pibasy izy Menada rankizy dia nihinana niaraka tamin'ny sira izany dia nihinana dia nihinana dia nihinana. Efa hitan'izy Menada ny famantaranandro fa efa ho avy izay neny. Andao amin'izay hidina ry Mikaya hoy tiavina dia nidina izy ireo. Fafahaingana ny vava dia nifafana ny vava fafana. Zaho eno ry tsara ity fa aza miteniteny aneny hoe nihinana pibasy tsika. Eno ry ve izay? Za tsy teniteny mihitsiny sady bedineny tsika raha mihinana nioko tena tsy teniteny mihitsiny ary io are velan'ny fefy ary ainganareo hodina pibasy vonina pibasy ireo dia lasa rankizy izy Menada naka ilay vonina pibasy sy ilay hodiny dia nariny tao ambadika ny fefin'ny tokotaniny zareo zany. Tonga ary neny dia rehefa tonga amin'izay ny fikarakarana sakafo hariva, hisakafo hariva amin'izay. Andao amin'izay hisakafo nareo Menada dia natsoina andeha hisakafo. Tamin'izay fotoana izay nefa rankizy dia ohatry ny naheno voky zany izy Menada ohatry ny narary kibo dia iny koa Mikaya kely fa naheno narary kibo dia ozy izy neny hoaniny sakafo dia ozy izy Menada zany neny ohatrany voky tsy te hihinana, nihinana kely ray sotro dia roa sotro dia ohatrany voky tsy te hihinana. Zany ve efa voky ve nareo? Eny ary tsy maninona izany. Rehefa afaka fotoana vitsy nefa rankizy dia izao tena narary ny kibon'izy Menada, narary tsy saotra izany mihitsiny. Ary tamin'izay dia nitaraina mafy izy ireo, nitaraina tamin'eny hoe marary be ny kibonay ry neny. Dia ozy neny tsy maintsy hoentina any amin'ny dokotera zany ianareo. Tonga rankizy ny alina tamin'izay tsy maintsy noentina tany amin'ny dokotera satria vao maika ny anarary ny kibon'izy Menada. Nitovy aretina tampoka tamin'io hariva io. Rehefa noentina tany amin'ny dokotera ary dia tafaverina soamantsara tao an-trano rehefa vita ny fitsaboana ary nahazo tsindrona satria narary mafy ny kibo tamin'ny fotoana io nahazo tsindrona dia sady nahazo fanafody ihany koa. Tonga tany an-trano amin'izay ary dia nazavainy neny tamin'izay, nanao fanadihadiany neny, sendra mba nihinana pibasy manta ianareo Menada? Tsy nihinana izany izay neny neny rehefa niteny tsy ho azo hoany io pibasy ioko. Fa inona ary namparary ny kibo anareo teo nefa ny ahoana ary izao nareo marary kibo sady mitovy ny aretinareo Menada. Dia nazavainy neny ka izao ange ny aretinareo Menada dia nolazainy dokotera fa avy amin'ny sakafo maloto na avy amin'ny voankazo manta. Izay ny vokatra io aretina izay nahazo anareo io ka izay no mahatonga anahy hoe sendra ary mba nihinana pibasy manta ianareo. Mbola nandahy ihany rankizy izy Menada, tena tsy nihinana an'izany izay neny mbola nizingizina ihany izy Menada, tsy nanao an'izany mihitsy izay. Tamin'izay indrindra nefa rankizy dia naseho any neny tamin'izay fotoana izay. Ilay hodina pibasy manta be tary ambadiky ny fefy nalainy neny sy ilay vonina pibasy manta tany nalainy dia nasehony an'izy Menada. Zany ery izy Menada tena malahelo mafy mihitsy ny amin'ny toetranareo Menada. Fa ahoana ozy izy neny? Mandainga tamiko nareo. Jereo ange reto inony reto? Iza ny nihinana an'ireto pibasy manta ireto? Teo rankizy vao nangasiasy kely izy Menada.
nahateny tsony tamin'ny fotoana io. Zao fa very ny fotoana nandehanantsika tany amin'ny dokotera. Lany ihany koa vola nomena ho an'ny dokotera. Ny fianaranareo zao tapaka, tsy afaka hianatra nareo satria mbola marary. Ny fanaintainanareo zao mangony fotsiny satria sady mitsindro ny anareo narary noho izany toetra izay nafeninareo izany. Satria ninana n'ilay mpibasy manta ianareo. Teo rankizy fô nifona izy menada. Nifona hitiavina, mifona neny tsy hanao tsony izay, tsy handainga tsony izay. Dia iny koa Mikaia kely. Neny tena mifona fa tsy hanao tsony sady nitomany rankizy i Mikaia satria mbola nanaintaina mafy azy ny kibony tamin'izay fotoana izay. Manomboka izao dia anaraka ny tenineny izay dia ankatoa. Tsy hanao izay hampalahelo aneny tsony izay manomboka izao. Izay rankizy ilay tantara. Dia izao rankizy tadidio tsara fa tena mahafaly an dada sy neny ny fankatoavana izay ataony zanany. Ary ireny fankatoavana ireny dia mahasoa antsika ihany koa. Iza amintsika ireny no mba te hanao hafaly an dada sy neny mino fa isika ankizy any atokantrano any na any amin'ny toerana izay misy antsika any dia ho faly ankatoa an dada sy neny. Tsy vitany hoe dada sy neny ihany ny faly fa Jesosy ihany koa rankizy dia faly rehefa manao zavatra mahafinaritra isika. Ka izao aza manao izay mampimenimenina ny dada sy neny tsony isika. Rehefa sain'ny dada sy neny manao zavatra tsara isika dia tanterahana izy ireny. Andenga ho averintsika ilay andininy vakintsika tamin'ny voalohany teo ny zanaka endry mahafaly ny rainy fa ny zanaka dala mampalahelo ny reniny. Ka izao ary andeha isika hanao izay mahafaly ny ray aman-dreny fa tsy hanao izay mampalahelo ny neny satria lasa zanaka adala isika raha vao manao mampalahelo any neny. Ka andeha ho apetraka antsika mibavaka izany rankizy mba ho tanterahantsika tokoa izany zavatra mahafaly izany. Hiaraka hivavaka ary isika. Andriamanitra raina izay ny an-danitro, misaotra anao zahay ankizy fa nandre hafatra avy aminao. Engane zahay mba anao izay mahafaly any ray aman-dreny ary mba hankatoa mandrakariva ihany koa mba hafaly an Jesosy ihany koa izahay. Ary ampio zahay mba azoto mandrakariva hankatoa ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Milohan'ny hidirantsika eo amin'ny toriteny ho an'ny lehibe indray ary izany ho an'ny rehetra dia andeha isika anaraka hira anankiray. Me
Isaorantsika lehibe Andriamanitra amin'ny ionantsika eto amin'ity fotoana amin'ny sabata maraina ity. Androany isika dia hametram-panontaniana amin'ny tenantsika ary hijery lohahevitra iray. Ny lohahevitra ho jerentsika dia ny tontolon'ny safidy amin'ny maha olombelona, fa andeha isika metraka fanontaniana manao hoe ahoana no mety ho safidiko eo amin'ny fiainana izany. Ny olombelona mantsy ry hava-malala dia noforonon'Andriamanitra hiavaka amin'ny zava-drehetra. Ny zava-boary io dia ny fananany safidy izany. Ny olombelona iray rehefa afaka amin'ny safidy dia mametraka fanontaniana hoe inona ny tokony atao, inona ny tsy tokony atao, ary rehefa mipetraka izany dia miankina amin'ny ireriany izany tontolon'ny safidy izany. Eo anatrehan'ny fiainan'ny olona iray dia hoe ty asy ty no tiako atao, ty tsy tiako atao, na tsy maintsy hanao an'izao aho, eo anatrehan'izany. Ary eo anatin'izay fiainan'ny olombelona anankiray izay dia mipetraka amin'ny fanontaniana amin'ny tenany hoe hanambady ve aho, inona ny asa ataoko, ary amin'ny lafiny ara-panahy dia ny hoe inona ny fivavahana harahako. Dia ho jerentsika ny fizotran'izany zavatra rehetra izany. Fa izao nefany tadidio tsara eo amin'ny fiainan'ny olombelona iray fa tsy misy olona afaka ny safidy ny ho dadany sy ny ho mamany, ny daty nahaterahany, ny toerana tokony hahaterahany, dia tsy afaka misafidy an'izany. Ary eo ihany koa mety azontsika rehetra haneritreritra ny dikany hoe ny sexe, ny na ho lahy na ho vavy, ny zaza iray, fa dia izao tonga eto ambonin'ny tany izy teraka ho lehilahy dia lehilahy izay. Ary eo anatrehan'izany dia misy ny safidy eo amin'ny fiainan'ny olombelona amin'ny ankapobeny, eo amin'ny fiainana ara-panahy, satria ara-panahy ny resaka eto dia izao lalana roa no manoloana eo anatrehan'ny olombelona iray. Ary izay lalana roa izay dia fantanina hoe ho any amin'ny fiainana fahaverezana ve, fahaverezana mandrakizay, sa ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ho arahantsika sy ho jerentsika izany, ary ao anatin'izany ny sotoanantsika lesona eo amin'ny fiainana ka ahatonga antsika handray ny safidy. Ary izay indrindra mahatonga ny hoe eto amin'izao tontolo izao raha misy mpanapaka na mpitondra na filoha anankiray dia mipetraka ny safidy. Misy ny kara-pifidianana, ny olona manan-jo hifidy manatanteraka an'izany. Fa eto amin'ny fiainana ara-panahy dia tsy miankina amin'ny ranona sy ranona, tsy miankina amin'ny ray aman-dreny, fa dia miankina amin'ny tenan'ilay olombelona izay manana safidy izany. Izao anefany Jesosy Kristy raha teto ambonin'ny tany niaraka tamin'ireo olona marobe tamin'ny fotoan'andro, ny tany amin'ny faritra Palestina, tany Jodia rehetra tany, dia izao tamin'ireo vahoaka niaraka tamin'ireo dia nametraka safidy izy. Ary araka ny vaky teny fototra tao amin'ny Matio 7:13 sy ny 14 izay isaorantsika ny mpamaky teny, fa nazava tsara izany, dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe midira amin'ny vavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay makany amin'ny fahaverezana. Fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay makany amin'ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy. Eo zany dia efa safidy anankiray lehibe mipetraka amin'ny fiainan'ny olombelona. Ary rehefa mipetraka amin'ny fiainan'ny olombelona zany dia izao fa maninona ny olona no tsy terena fa asaina miditra fotsiny amin'ny safidy amin'ny vavahady ety. Jerentsika ary zany hoe fahaverezana mandrakizay izany. Raha ny tenin'i Jesosy teo dia izao malalaka ny lalana, nefa asain'i Jesosy miditra amin'ny vavahady ety, ary dia betsaka amin'ny makany
manao ana tokoa moa ny mpamily fiarakodia, ny mpitaingina moto sy ny mpanamory ireny fiara mandeha maingam-pandeha ireny. Rehefa malalaka ny lalana dia manapatra izy. Fa izao eo amin'ny fiainana ara-panahy dia tsisy anaparana izany fa dia tsy maintsy misafidy. Ny apôstôly Petera dia nanoratra epistily ho an'ny olona mba hahazahoana misafidy, zany atao hoe tena tianao ve iny lalana fidinao any amin'ny fiainana ny fahaverezana iny, fahaverezana mandrakizay? Tianao ve ny safidy ny fiainana mandrakizay izay sarotsarotra manatanteraka amin'ny fepetra sy ny fitsipika makany? Dia izao ao amin'ny Petera 2:7-10 dia tsongaitsika ny hoe fa ho avy tahaka amin'ny mpangalatra ny andron'ny Tompo, ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa mifirimorimoana mafy ary ho levon'ny afo ny tenany zavatra rehetra ka hodorana avokoa ny tany sy ny asany eo aminy. Izany hoe raha misafidy an'izay zany ny olona ka ho levona ity tany ity dia izao mba efa fantany ve manoloana ny safidy ataony ho any amin'ny fiainan'ny fahaverezana? Fa izao isika ve araka ny fanontaniana eo amin'ny 9:12 izay tsy ho vakiantsika, fa dia izao ny famintinana azy hoe manana toe-panahy araka an'Andriamanitra ve isika dia andeha hifidy an'izany? Raha eo anatrehan'izany kosa dia izao nambarany apôstôly Petera fa raha hiala amin'izany lalan'ny fahaverezana sy ny fiainan'ny fahaverezana mandrakizay izany isika dia izao ho avy Jesosy, ary tsy maintsy hizara roa ny olona eto ambonin'ny tany, ka olona tokony hanahoana tokoa moa isika manatrika izany zavatra rehetra izany. Ho anisan'ny ho very ve sanatria ny vava? Kanefa dia izao etsy andanin'izany dia misy ny safidy anankiray dia ny fiainana mandrakizay. Ny olombelona dia manana an'izay safidy izay ary tsy terena mihitsy fa malalaka. Dia ny ao amin'ny Petera 2 ihany Petera 2:7 dia misy zavatra mahafinaritra ao. Dia raha mandray ny teny fikasan'Andriamanitra isika dia manana izany safidy tsara izany, ary ilay fiainana mandrakizay tsy eto ny andrasantsika azy fa ao aoriana ny fiverenan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahony lanitra. Ry havako malala, eto no anentanana antsika. Sarotsarotra ny fiainana eto ambonin'ny tany, tery ilay vavahady asain'i Jesosy Kristy hidirana, kanefa izao ao ambadika izay vavahady izay no ahitana ny fiainana mandrakizay, no azahoana fiainana mandrakizay, ary miankina amin'ny safidinao ny hidirana amin'izany vavahady izany no hiantoka ny mandrakizainao sy no avinao rehetra. Na dia eo aza izay afatra nampitain'i Petera tamin'ny alalan'ny epistiliny izay, fa ho levona ny tany ka izay ratsy safidy dia ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Ry havako malala amin'ny Tompo, mbola ny tenin'ny Petera ihany no manome atsika ny atao hoe safidy tsara ho amin'izany fiainana mandrakizay izany, araky ny voarakitra ao amin'ny Petera 2:7-17. Kanefa isika araka ny teny fikasany dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay toeran'ny fahamarinana. Izay zany ny zavatra ampanantenana atsika izay manana safidy tsara, manantena izany fiainana mandrakizay izany. Kanefa izao tsy tonga dia mandeha ho azy amin'izany hoe iza no any amin'ny fiainana mandrakizay dia manangan-tanana. Tsia, hiainana tanteraka izany ary hiainana sy ampiarina eo amin'ny fiainana, ary anisan'izany ny hira kampanaovan'i Jesosy Kristy atsika. Raha te ho any amin'izany lanitra vaovao sy tany vaovao voalazan'ny Petera izany, dia izao ry mpiaino malala sy mpijery malala isany amin'ny hoe misy hira ka tsy maintsy tanterahana. Raha niresaka tamin'ny Isaia mpaminany, Jehovandriamanitra tao amin'ny tempoly dia nametraka amin'ny fanontaniana na hoe iza no irahako ary iza no andeha ho irakay? Ny valiny nomeny Isaia tsy ny ambamba dia ny hoe inty aho iraho aho. Mety efa amiko, mety efa aminao izany amin'izao ora sy minitra izao. Raha tianao ny ahazo ny fiainana mandrakizay dia mila mahita iraka,
mila maka ny toerany Isaia ary tsy mamaly fotsiny hoe inty aho irao aho na hoe andeha aho fa izao manatanteraka mijoro vavolombelona mitoro ny afatry ny anjely telo ary manambara ny fahamarinana mitaona n'izao tontolo izao hiala amin'ny onaonany sy ny antsany fahotana ka hiandrandra ny fiainana mandrakizay eo anatrehan'izany dia izao misy zavatra izay ampanantenana ho an'ireo zanak'Andriamanitra ireo mazoto ho any amin'izany fiainana izany satria Jaona ao amin'ny apokalipsy raha natao sesitany tany amin'ny nosy Patmos eo amin'ny apokalipsy 1:20 dia manao hoe ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho fefa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ny ranomasina dia tsy nisy intsony. Any amin'izany lanitra vaovao zany any no fonenana tsy kivy ny olona kristianina na dia ao amin'ny apokalipsy ara ny misy ilay teny hoe sambatra ny maty dia ny maty eo amin'ny tompo miala sasatra fotsiny ao izy. Ny kristianina manana an'izany finoana izany dia zao miandrandra ny fiainana mandrakizay miala sasatra izy rehefa tonga eny amin'ny rahony lanitra Jesosy na mitahiraka izy fahavelony ary ho atsangana amin'ny alalan'ny feon'ny trompetra dia ho any amin'ny tompo mandrakariva ireo voavonjy. Ry havako malala amin'izao fotoana izao raha te azo an'izany fiainana mandrakizay izany ianao dia mila mandeha, mila mamitahiraka, mila mijoro vavolombelona, milaza ny fahamarinana ho an'ity izao tontolo izao ity, aza mivalaketraka amin'ny fiainana, ataovy lohalaharana ny fikatsahana ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany, torio ny filazantsara ny fahamarinana, aza fempenina milaza ny fahamarinana ary mijoro mandrakariva ho vavolombelon'i Kristy. Dia rehefa miverina eny amin'ny rahony lanitra Jesosy Kristy amin'izay fotoana izay dia hiteny aminao hoe avy ianareo izay notahiny ndraiko mandovany fanjakana izay voavoatra ho anareo. Koa amin'ity anio ity ary dia safidio ny fiainana mandrakizay, avelao ny fahotana sy ny fahazaran-dratsy rehetra fa mangatany heriny manova ny fanahy masina ny rason'i Jesosy zay afaka manadio mikosoka ny tsy mety rehetra mba ho ao anatinao ary ataovy tafalatsaka tsara ao parahatikotsika fa ny fiainana mandrakizay dia tsy azo mora foana kanefa izao manampy anao, manampy ahy Jesosy Kristy mba hazahoana zany fiainana mandrakizay izany. Koa raha sitraka ao ary dia eo amin'izay toerana misy anao izay ahenonao izao onjam-peo izao, izay ahitanao izao horonan-tsary izao dia zao mitsangana ary miombona amin'ny Isaia ao am-ponao ao ilaza fa andehanao ka hiteny amin'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina hoe inty aho, irao aho ary izay ny faniriako sy vavaka ho antsika rehetra andeha hifidy ny fiainana mandrakizay. Amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibe ndretsika ry hava malala na andray izany afatra mafonja izany. Ho famaranantsika izao fotoana izao dia ataontsika ny hira fa 2:7. Ny hira fa 2:7 ataontsika eo am-pitsanganana ny hira mitondra lohateny hoe inty aho ary hira fanoloran-tena ihany koa. Aorianan'izay dia hisy vavaka farany. Ani aminiza
Samafioana izara angume anala fasairanana satri mazana mitumuna fatsimana ni fomba tiana rasendao kamanana itea riraju manolo tena muana kanefa tiaju izayana misichaka nifuku rasuna irakitraminifuna intia anamyasana Nisajuku ni vavaku atraminiru sufiju satrana niasi sinananavitanao sului abausi anuanau itukikyu yanau irerire nuau kau panzaka itia riraju manulu tena muana kanefa tiaju izayana misichaka nifuku rasuna irakitraminifuna intia anamyasana misaotranao zay ry Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina fa nomenao zany afatra zany ananana isafidy tsara eo amin'ny fiainanay ka isafidy ny fiainana mandrakizay ampio izahay fanahy masina anatanteraka zany eo amin'ny fiainanay ary tantany mandrakariva mba hitoetra aminao anana toe-panaraka an'Andriamanitra ary isafidy ny fiainana mandrakizay ankehitriny ary raha anonona izao tsodrano zao ho an'ny mpiaino sy ny mpijery rehetra dia tanterao aminay izany ary mamindrafo amiko izay anonona izany hitahy antsika ane ny tompo hijery antsika mikamoram-po ane ny tompo ka hiantra antsika handray antsika ankazavampo ane ny tompo ka hanome antsika ny fiadanana mandehana amin'ny fiadanan'ny tompontsika amen.